Wasika besakara hetu. Mikaika tsika tuindraiky le président Rajoel Siramatoa vadiny Mial Rajoel président association fitia. Fa hijerentsika sakara hetu reo mitokatsika maro aby le mba ho avy tuindraiky komokosi. Fa avy gn'olo tiatsika igny hagnotroka atsika toy ndray karakaratsika toy miavia maro. Vao nandreny fanentanana tamin'ny onjam-pirenena ny vahoaka teto fa ho tonga ny fikambanana fititarena. Ramatoa Mial Rajoel hitondra fanampina vao maraimbe izy ireo dia nirohatra ny azo ny fokotany Sakarao. Commune ambanivohitry Sakara 430 kilometatra miala ny Toliara lalana adiny 2 iazo Antananarivo no misy azy. Malaza amin'ny arenan-kibon'ny tany toa ny Safiry Sakara saingy ny vahoaka ao aminy sy ny tanàna manodidina azy dia marefo dia marefo ary vao maika nitondra faisana ihany koa tao aorian'ny nandalovan'ny rivodoza Arona. Saika ravatrano avokoa ny teto sy 100 ny ponina niparitaka ny valana retina samy hafa ka nahatonga ny fikambanana fity hitondra ny anjara biriky ny anampy ireo ponina amin'ny mahafikambanana mpanao asa sosialy azy amin'ny famonjena ireo fianakaviana traboina. Fizahampahasalamana maimaimpona miaraka amin'ny fanafody vitamine odikakana ho an'ny ankizy no nentin'ny fikambanana fity teto Sakara niarahana tamin'ny ekipa medikaly ny soa atao levenambo. Re alohan'ny fisavoana dia hay zany efa tsy manan-keloha fa na ny tragno toa zany dia efato zany ny tragnonay. Marary anazy zany trasy ny origny amin'ny famondraha etaigny dia marary ny lohako tia ambavafoko tia mahazo adin-damosiko. Tonga tao Toliara Mial Rajoel ngarety eto bebe tamin'ny rivodoza ngarety marary kibo zany. Zanakanao izao manino? Zanako marary kibo sady mipovaka voleser. Arenao? Iaho koa marary kibo da mipovaka zany. Izy zany tsy dia nangery tsy dia namany loatsy. Dia nandesiko amin'ny renin-jaza fa nao reo hoe kifamba zao hoe reo. Dia iny nandesiko amin'ny renin-jaza iny amizay natotonga ny renin-jaza mihonio agnatin'ny 5 andro. Dia mivoto amizay tsy dia voto mihonio. Iny amizay niely amin'ny lohany iny. Lasa nangonakonaka amizay nandesiko Toliarana amizay hôpitalize agnatin'ny 2 herinandro zahay mianaka. Nihintsy aby volony ila nataony latabatsy toy ny hamenamena ny lohany iny. Velo aby ny lalan'ny raha. Nitoy teto Sakara ihany izany tamin'ny andro faharoa nitombo avo 3 eny teo ireo ny za dokotera satria ankoatra ny fanamafisana izany tamin'ny onjam-peo dia ny fampiampita vaovao ireo samponina. Sahirana izy ireo nefa nanampitrotra ihany koa ny firongatry ny aretina samihafa. Taorina cyclone dia reny tena be lehibe indrindra. Le fivalanana zany no tena be lehibe taorina cyclone dia manaraka an'izay koa ny grippe vao maika zany satria le grippe efa nisy teo aloha dia tratra ny cyclone iny dia voameny maro zany le grippe amin'izao fotoana indrindra fa ny zaza izay tena fragile tokoa dia fa ny tena manaraka an'izay tena aretina misy amin'izao dia ny paludisme zany zao miakatra be tratra ny orana be iny. Any amin'ny 12 kilometatra ka hatramin'ny 15 kilometatra manodidina ny Sakara no nanararoatra izao fahatongavany ny fikambanana fity teto izao. Nandeha tongotra bakany vao maraina be zany vao tamin'ny efatra dia efa nandeha tongotra bakany. Dia tonga taty zany hoe na elo zany hoe aty amin'ny hôpitaly be indray zany ny fotoana fizarana fanafody. Dia nandeha taty za moa zany dia be tany ao Lalamary. Lalamary zany 12 kilometra miala eto amin'ny lala mandeha Bezaha zany. Commune rurale Sakara izy io district Sakara. Fa misy ireo aretina tsy azo tsaboina teto ka mila fikarakarana manokana toa ny fandidina sy ny hafa koa mandinika izany manokana ny fomba hikarakarana azy ireny ny fikambanana fity. Tamin'ny trano kelikely ny fipetrahana ato volana fipetrahana. Fitadisiko volana fianazona zay fa eo amin'ny 3 volana efa vola eo ty zay. Indesy tamin'ny dokotera ity da vita fisaboa may la sikana amizay izy hoy dokotera indesinareo Toliara ity hoy izy. Ke vola amizay ety misy. Ary satria moa fotoana mampirongatra ny tazo ny avy rivodoza tahaka izao dia nizara ilay misy odomoka ho an'ireo vehivavy bevoka teto Sakara ihany koa ny fikambanana fity. Raha totaly dia nahatratra hatrany amin'ny 500 sy 700 ireo olona nitady fitsaboana teto.